toy izay ihany koa manohitra ny fanakanan'ny mpitandro ny filaminana amin'ny tsy fahafahana mivarotra ny amin'ny Petite Vitesse ireo mpivarotra eny an-toerana ny firongatry ny fandriampahalemana no antony anakanana ny fivarotany ireto tomponina eny anivon'izay toerana izay raha ny fanazavana azo. Nanao fihetsiketsehana ireo mpivarotra sy mpikirakira finday etsy amin'ny Petite Vitesse etsy Analakely io tolakandro io ampisehoany ny tsy fankasitrahana ny antson-jay mahazo azy ireo. Araky ny fanazavana nomen'ireo mpivarotra ny tokona taminay tokoa dia noroaha mpitandro ny filaminana tsy hanohy ny asa fiveloman-tsony izy ireo noho ny firongatry ny tsy fisiany ny fandriampahalemana. Olana zany dia izao mifangaro zany le hoe asa fivelomana sy le halatra telefônina tsy voavaka le mpitandro filaminana zany hoe retolo reto a halatra no midiny sy hoe retolo reto a miasa fivelomana no ataony misy asa fivelomana amelomany vady aman-janany io asa ataony io dia zay zavatra zay zany mba angatahanay hoe mba tokony avahan'le mpitandro filaminana hoe retolo reto a mivarotra halatra sy hoe retolo reto a mivarotra amin'ny fivelomany manokana amin'ny volany am-posiny. Ny ataon'le mpitandro filaminana dia tonga dia manao fatsy ohatrany hoe afangaro zay tonga dia miaraka mitovy daholo zany rehefa mpivarotra telefônina dia hoe halatra daholo ireo. Nefa misy ny appareil réparable azo réparena io dia avy eo atsangana andeha tsara dia amidy indray le izy. Anao tsy mahazo mivarotra tsy mareo sa hatreto aloha zany zao dia tsy mahazo mivarotra telefônina zany mivarotra telefônina rehetrarehetra fa dia rehefa misy efa niakatra tribunaly tamin'ny herinandro ambony iny. Tsy halatra nefa no amidin'ireo mpivarotra sy mpikirakira finday tafaresaka taminay ary efa manana mpamatsy entana ara-dalàna izy ireo araky ny nambaran'ity mpamatsy finday iray ity. Na hoe tsy mandoko atatiny akamaronay fa zay mamelombady amanjanaka aloha na izany ary zay manaiky an'izany fa ary zay koa vonay ary ny asan'le fanjakana zany hoe inona ny tokony ataonay fa le izy lasa tonga dia hoe lasa hoe didy mibesahany fotsiny zany hoe le etan'olona rofina ny sasany gadraina ny sasany rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony fa ohatranay no tsy manaiky an'izy izy mampalahelo anay le izy satria fivelomanay le izy amin'ny akapobe sisokevitra angatahanay zany mba tokony jeren'le fanjakana kaiky zay zany efa niteneniko teo hoe tsy mandary makasitraka an'le fiasan'le mpitandro filaminana zay manafona an'le mpangalatra tena mpangalatra fa tsy le hoe olona miasa la vérité tokony avahany le izy inona moa mampitandro filaminana azy raha tena mpitandro filaminana izy fa tokony hanavaka amin'ny mpangalatra sy ny mpangalatra. Efa mahatratra manarivony amin'izao fotoana izao ny isan'ireo mpivarotra sy mpikirakira finday eo Analakely Petite Vitesse ambodiny isotry hatrany 67 hectara iaran'izao olana zao. Nampiseho ny fahavononany niara iasa mpitandro ny filaminana izy ireo mba ahafahana manavaka ny mpanao ratsy sy ny mpivarotra tena izy.